Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Andray fanapa-kevitra ny syndikan'ny mpiasan'ny JIRAMA raha tsy mandray azy ireo ny ministra Piay hoy ny foloan'izy ireo tamin'ity androany ity maro ny mila ahitsy ao anatin'ity orinasam-panjakana ity raha ny fanazavana. Isana naitra taorian'ny fitsanganan'ny gouvernemanta vaovao omaly ny ordre protocolaire izay nahitana fiovana. Niematra laharana roa tamin'izany ohatra ny ministeran'ny aditany sy ny fitsajaram-pahefana raha toka laharana fadimy izany teo aloha. Tsy janona amin'ny fitokonana ireo mpianatra eny amin'ny polyteknika Vodovorona raha toso voaray ny vatsim-pianarana 5 volana hoy izy ireo tamin'ity androany ity. Misy hatrany ny fionana eo amin'ny soliteran'izy ireo sy ny ministra saingy tsy misy ny fanatanterahana hatreto. Moronga nanay ny Trangambalavelona ao amin'ny tanàna Nandilana Tombo distrikana Ambatondrazaka raha nambaran'ny mpiandry any amin'ny toerana maherin'ny 30 ireo mpianatra avy amin'ny lycée CCG ny voakasika izany. Maresika resam-pirenena any Ukraine anjatony ahina ho namoneny atao anatin'ny Théâtre de Mariupol izay voataroka bomba. Amin'ny tony fikaroana ataon'ny mpamonjy vona any amin'ny toerana amin'izao fotoana izao. Ny andeteny rafetra. Finaritra tompolasy tompoko avy fotoana vaovao tamin'ny Kolo TV Mananjanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia tokony nanameloko ny Rosia ny fanjakana malagasy raha ny fanon-kevitra Zaraman'ny Berson ny tombontsoan'ny malagasy hatreto ny fiarahana amin'ireo firenena-dehibe tandrefana raha ny fanazavana io ny nasaina. Tsy mankasitraka ny fanapa-kevitry ny fanjakana malagasy amin'ny tsy fiandaniana amin'ny atsina aroa amin'ny ady misy eo amin'ny Ukraina sy Rusia ny Prime Ministra lefitra teo aloha Zaraman'ny Berson. Tokony nanameloka ny Rusia isika raha ny fanazavana mba tsy handratsy endrika ny Madagasikara eo anatrehan'ireo mpiara-mombonantoka. Malagasy maha-olombelona anahy aloha dia za dia tsy mirona an'izay fanapa-kevitry ny gouvernemanta teo gouvernemanta amin'izao fotoana izao zay hoe sady tsy atsa ny roa satria mametraka aia amin'ny mpiara-nominambiko an'izao tontolo izao indrindra ireo olona izay manampy antsika. Raha mijery ny malagasy raha zay ny hoe hoentina jerevana an'izy any atsimo hoe tsy latsaky ny 10 mety sy ray tapitrisa ny olona marary tsy mihinan-kanina ny amerikana ny frantsay ny anglisy raha tsy laza ireo efa manome tsy latsaky ny 4 tapitrisa dolara anampianan'ireo olon'ireo amin'izao fotoana izao aizan'ny Rusianina. Raha fomba fijery anankiray fotsiny zay faharoa manakarak'izany Madagasikara dia nanao sini niaraka izao tontolo izao hoe tokony tsy misy ny fanafiana tany maleo teny zany amin'ny olona amin'ny firenena zay matanjaka. Zay zavatra koa zay fotsiny dia tokony manameloka ny Rusianina. Sasanangy samihafa ny fiadiana amin'ny fahazahoana ireo nosy malagasy sy ity raharaha ity ho iatrany ny faneho-kevitra ity Prime Ministra lefitra teo aloha ity. Misy koa fomba fijery ka ny Rusianina ne ka ny tandrefana ne tsy nanampy antsika tamin'ny lepar zavatra lepar se zavatra samihafa zany ray zavatra efa mandeha misy fifanarahana isan-karazany anjaran'le mpitondra no mitondra hevitra sy mandresy lahatra hoe tsy anareo ifanay fa raha ambiko aloha raha araka izay le mahaolona zay sy ny lalàna misy dia meloka i Rusianina. Farany zava-misy eto Madagasikara aloha ny tombontsoan'ny malagasy androany zay mila sakafo hoanina androany dia tokony jerevana izy ireo olona tena manome an'izay zay fotsiny aloha amin'izao fotoana izao. Fanapa-kevitra efa noraisana ny an'ny fanjakana tsy azo iverenana intsony ho iatrany ny fanazavana. Manomboka eto tokony hitandrana eo amin'ny sehatry ny diplomasia isika ary andinika lalina mialoha ny andraisana fanapa-kevitra indrindra amin'ny raharaha tahaka ity misy any Ukraine ity.
Andray fanapa-kevitra kosa ny syndikan'ny mpiasan'ny jirama raha tsy mandray azy ireo ny ministra Piay hoy ny foloan'izy ireo tamin'ity androany ity maro no mila ahitsy ao anatin'ity orinasa-mpanjakana ity raha ny fanazavana iona saina. Latsaka anaty lavaka mangitsikitsika ny orinasa jirama ary miamletika hatrany hoy ny syndikan'ny mpiasan'ny jirama noho ny tsy fetezany eo amin'ny fomba fiasa sy ny fitantanana ity orinasa-mpanjakana ity. Anisan'ny tsy mampandesy tsy matanteraka ny asa ato amin'ny jirama dia ny fisian'ny clan zany hoe reto ekipan'ny afatsy reto ekipan'ny afatsy tsy mandeha io ny lalàna mifeny jirama zany a dia ny fomba nitondrany anazy ireo lalàna ireo libéralisation externalisation ny affermage ary ny prestation de service taiza hoe zany jirama talohany 1996 1975 zany a hatramin'ny 96 20 ans zany a nanao ny atao hoe nationalisation ny fitondrana dideratsiraka nanahoana ny jirama tamin'izany rehefa miverina 96 a io tsika io a tonga aty amin'ny 2016 a ohatrina ny fatiantoka ny orinasa jirama mamoaka fatiantoka ny banque mondiale 2016 angamba azy diso a moins 800 millions de dollars ndao hoe arahana mijery ny rafitra apetraka eto amin'ny orinasa jirama hitatsika eo ny olona hitondratsika tandondomindoza ny orinasa jirama. Azo atao ny manarina ity sehatra ity ho iatra ny fanazavana ary manana olona manam-pahaizana sy efa niasa antaonany maro tao amin'ny jirama isika. Maro ny vahaolana saingy manakatom-baravarana amin'ny syndika ny ministra ny angofo sy ny akoranafo. Ny mampalahelo anay ary ny mahasosotra anay dia ny hoe i ministra no miteny fa raisiny ny syndika ny jirama. Aleo azavatsara fa misy syndika enina tsy raisin'ny ministra. Ary zahay a SMJ ny atao hoe syndicat le plus représentatif atao anatin'ny jirama manana ny olom-boafidy betsaka indrindra ka tsy milefitra izahay a mienjana ny tady tsisy miady fa mienjana ny tady raha tapaka ny tady a zareo zany fa zay mbola mandondom-baravarana ny ministra zany mampirisika anay hoe andana miteny eny amin'ny télé anareo na miteny eny amin'ny radio na miteny eny amin'ny réseaux sociaux a satria tsika tsy afaka miresaka eny mbola tapatra. Aleo zany a azavatsara zay resaka izay a noho ny ataon'ny ministra mampiady ny samy syndika mampiady ny mpiasan'ny jirama no mahatonga any amin'njoro. Efatra amin'ny taona lasa no nangatahana fionana ho iatra ny fanazavana saingy tsy misy valy ny hatramin'izao. Andrasana araka izany ny fanazavana ny ministra tompon'andraikitra ny amin'ny antony izay tsy fandraisana ireo syndikalista izay. Miandrandra ny fanatontosany mpikamban'ny gouvernemanta tsirairay ny voarakitry ny politika mpanjakana ny lohan'ny Madagasikara keondalana afarany ao anatin'ny fepitoam-piasan'ny filohan'ny republika izao ka tokony ho hitantaratra ny diatanan'ny tsirairay amin'ny fampandrosoana ny firenena fanampanazavana. Dia raha antsika mahita fa efa feno avokoa ireo ministera ohatrany hoe milina sy ny fitsarana izay banga teo. Ny zavatra andrasanay zany a mahaloholo Madagasikara-nay amin'ny gouvernemanta dia mba ho tena hanatanteraka marina tokoa ny politika mpanjakana izay tokony andraikitra izy ireo ny manatanteraka an'izany hiaino ny etaeta amin'ny vahoaka ary hijery izay tokony atao amin'ny fampandrosoana ny fotony satria moa ny olona dia mifandray indrindrandrindra kokoa amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ka ny andrasanay zany dia mba hoe hisy fiantraikany any amin'ireny commune sy fokontany any fotony ireny ny fanatanterahana ny politika mpanjakana. Isana naitra taorian'ny fitsanganan'ny gouvernemanta vaovao omaly ny ordre protocolaire izay nahitana fiovana ny hemitra laharana roa ohatra tamin'ny zany ny ministerany adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana raha toa ka laharana fadimy izany teo aloha miantarandrianay. Tsy takany tamin'ny gouvernemanta teo aloha ny filaharany arifentrana ny ordre protocolaire tamin'ity gouvernemanta vaovao ity. Isan'ny nanaitra ny maro ny fiemorany laharany ministerany adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana tamin'izany. Araka ny ordre protocolaire nivoaka, lasa fa 7 no misy ny ministerany adi-tany sy ny fitsinjaram-pahefana amin'izao raha toa ka teo amin'ny laharana fadimy teo aloha izany hoe ny hemitra laharana roa. Raha ny zava-misy anefa isan'ny etaetany faritra rehetra hatramin'izay ny sy ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto amin'ny firenena mba ahafana mampiroborobo ny fampandrosoana ifotony.
Isan'ny ministera ny sokajiana ho laram-pahamehana ihany koa ity ministera ity, ary nisy fotoana aza nomena ny toerana vice primature mihitsy noho izay mahazava-dehibe azy eo amin'ny fitantanana ny firenena izay, saingy izao nihemitra izao. Fanontaniana nipetraka ny hoe midika ve izao fepetra izao fa tsy laram-pahamehana amin'ny fanjakana tahaka ny hatramin'izay intsony ny resaka fitsinjaram-pahefana eto amintsika. Araka ity filaharany ity hatrany, ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany amin'izao no nindroso ary lasa eo amin'ny laharana 5 raha toa ka tany amin'ny 6 tamin'ny gouvernemanta teo aloha. Misy tahotra eo amin'ny aflo amin'ny fanesorana ireo mpikambana sasatsasany ao anatin'ny gouvernemanta. Izay no mikevitry ny mpandinika politika iray izay nanaovana fanadidina ato amin'ity androany ity. Henri Flore. Ny alohan'ny fisian'ny fanaovana amin'ny ampahan'ny gouvernemanta teo iny, nisy tamin'ireo ministra no niteraka resabe teo anivon'ny fiarahamonina sy ny tambazotra sosialy mahakasika ny fitondratena. Fa eo ihany koa ny fanapahan-kevitra tsy voahevitra teo amin'ny ministera sasatsasany. Nisy tamin'ireo ministra ihany koa no tsy nantenainy ny vahoaka malagasy intsony ho tafaverina amin'ny toerana maha-ministra azy. Raha ny fanaohan-kevitra ny mpandinika politika iray izay nanaovana fanadihadiana androany, misy tahotra eo amin'ny filoha amin'ny fanoloana ireo ministra ireo. Farany aspiration populaire zany dinotsika zao netaetam-bahoaka dia tsy nafaly vahoaka amin'ny akapobeany ny zao zavatra mitranga zao. Kanefa moa io ny zavatra tian'ny fitondrana dia raha tsika mahita eto indray fa dia mamerina androany. Fa tsisy endry-dala iova loatra amin'io zavatra miseho fa mety scandale be tabendrary nisy eo amin'io zavatra io satria avant zao fanendrena zao nisy scandale dia meo mafy le scandale raha mifandehan'ilay izy dia mety misy dossier maromaro ndray hipoitra ohatran'ny mahazatra. Ny zavatra mahavariana koa dia zao hoe inona zany ny tahotra le filoham-pirenena manala an'le olona zay fantatra efa tsy mahomby sady efa tsy tian'le vahoaka malagasy dia mbola petraka amin'le toerana ihany. Dia zay anankiray fa ny zavatra misy efa tsy nahomby tamin'le teo aloha dia mbola naverina indray izy zao. Inona zany ny antony zay misy zavatra tahotra ve ny le filoha tsy mametraka olona zay tena afaka irasa aminy sy resy lahatra amin'ny programma io satria matory tsy nahomby teo aloha tsy resy lahatra an'le programma président zany satria tsy atateraka an'le velirano. Mitaky asambavaingana mandritra ny fidenana ifotony tanteran'ireo ministra tsirairay avy ny filoham-pirenena amin'ny ity gouvernemanta voanajoro ity araka ny nambarany omaly. Tsy tokony ho fidinana be fahatany fa misy asambavaingana mipetraka ho an'ny vahoaka malagasy. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia tsy hijanona ny fitokonany ireo mpianatry ny politeknika vodivorona raha tsy voarainy vatsim-pianarana 5 volana hoy izy ireo tamin'ity androany ity. Misy hatrany ny fionana eo amin'ny solotenan'izy ireo sy ministra 5 tsy misy ny fanatanterahana hatreto. Iona saina. Manohy ny fitokonana ireo mpianatra eny amin'ny politeknika vodivorona noho ny tsy fandraisan'izy ireo ny vatsim-pianarana 5 volana. Hatramin'izao mbola tsy mivoaka foana ny boursanay dia anay nefany mba manao fitakiana milamina zanynay zany androany dia nefany misy teny polisy manao teny sivila maromaro zao hitanay teo dia izy tena voapirovinay satria nanontanianay mihitsy izy ary hitanay tany amin'ny tany karta maha-polisy anazy dia zany ve no atao anay nefany zay mba nona zay mila ny boursanay zay hatraizany mbola teo amin'ny firenena izy zany hoe bourse efa 10 volana teo aoriana mbola tsy mivoaka foana. Dia zay mila bourse nefa bourse ny ilanay fa tsy ady ny ilainay fa bourse raha voaka ny bourse anay voaka namanay dia milamina zay zay tena marina zany efa leo valamaty zay leo fikafika leo andrasandrasa vitaka zay tonga eo zareo andamanay foana nefa zay bourse tadiavinay fa tsy apoketra vida tompo tsisy anay mila calendrier ny tadiavinay anay tsy mila niny apoketra iny zay fa calendrier ny tadiavinay hoe raha vina bourse zao dia zao olana tadiavinay bourse zao dia zao. Mikatso ny fianarana vokatry ny tsy fandraisana ny vatsim-pianarana hoy izy ireo, ny connexion internet, ny voyage d'études, ny fanaovana boky ilaina vola avokoa. Ny mpianatra ety zao misy ny manao voyage d'études eo indrindra fa ny zoky 5e année efa amin'ity volana mars aty ihany koa nanao voyage d'études zareo dia tena ilaina io zavatra io. Dia fanampin'izay koa resaka fandaniana amin'ny satria système LMD no miasa ety amin'izao fotoana izao anam-pianarana lesona kely fotsiny no main prof resaka hoe thème manao ohatr'izany fa anjaran'ny mpianatra no mitady ny ambiny noho izany ireo mpianatra ireo tsy maintsy mila vola anaovana recherche vidina connexion sy ny tsisy connexion gratuit zay. Tsy hijanona ny fitokonana ary amafy raha tsy voaray ny vatsim-pianarana.
dia raha mbola mijizy eo zao fitondrana tsy maintsy mbola iamafy ny fitakiana ary tsy manaiky ny mpianatra raha tsy miazo ny zavatra taky ny mpianatra ao anatin'izay fotoana izay. Miakatra ny vidiana eritrereto fa raha alina zao vidy menaka ina zao ny zavatra tsy miakatra ty amin'ny kiro ny vary mofogasy ronjato aiza nisy mofogasy ronjato lavariny ny alasa raha etsony le tsy manaiky an'izany zahay. Nandoro kodiarana sy nanapaka lalana androany ireo mpianatra tsy tazana teny an-toerana ankilany ny mpitandro filamenana. Lafa mavaofa kosa indray dia mizara telo mazava ny teboka iompana ny asa ministera amirenana amin'ny laona ny fanondranana arenan-kibon-tany ka manomboka izao hoy ny ministra tompona andraikitra tamin'ity androany ity voalohany amin'izay moa ny fahafahana mampody any vola vahiny eo ihany koa ny manaraka ny famaritana ny valeur de référence ary farany resaka traçabilité. Ivrichard fidy volana mahery zao no nitantanany prime ministre lehibe ny gouvernemanta vonjimaika amin'ny ministera ny arenan-kibon-tany. Raha maro ny olana nandidina ny sehatra ny andrasany maro vahaolana avy aminy. Nandamoky izany ary tsy nisy hatramin'ny fionana nangatany mpisehatra ho fiaraha-mikondoa manoloana izay. Tsy nisy toy ny ohatra ny mahakasika ny asan'ny komity napetraka indrindra ny asa momba lalàna hifehezana ny fitrandrahana arenan-kibon-tany na ny code minier. Toy ihany koa ny mpiasan'ny Kraoma izay efa nidradradratra mahakasika ny fampandehanana ny orinasa ary nangataka fionana maro saingina rirarira hatrany. Nanampitrotraka indray ary mifampitsarana ny fanondranana vatosoa izay nambara mpisehatra ho tsy mazava ka nahatonga azy ireo nampiakapeo. Raha ny fehiny ny katso tanteraka ny sehitra ary hita ho ny rongatra na izany ny fitrandrahana na ny fanondranana ny tsokosoko. Taorian'izay fito volana ny tarainan'izay. Tsirim-panantenana vaovao an'ny mpisehatra ny fahazoan'ny ministera ministra vaovao hisana ny arenan-kibon-tany sy ny loharanokarena stratejika. Mizara telo mazava ny asa maika amirenana ny fanondranana arenan-kibon-tany amin'loany manomboka izao hoy ny fanazavana. Lohalarana ny famaritana ny valeur de référence vaovao ny vokatra isantsokajiny. 2001 nisy valeur de référence farany. Normal raha le valeur de référence déclaré taty tsy hoe satria mieritreritra ny douane hoe mety amboniny izany izy io na ohatr'izany ka noho izany ny atao zany dia hoe ho apetraka izay fivoriana izay ametraka valeur de référence ekeniny anankiroa ary tsy hoe ela be vao satria hitanareo fa dinamika be le resaka marché matière première eran-tany. Volamena zao ohatra vao nanomboka ny adiny Ukraine raha ohatra ka tany amin'ny ataontsika hoe $1700 ny once ray izany 31,1 gramme vao mipoaka ny 2 semaines taterina franchi mibarany $2000 ny once. Zany hoe raha ohatra tsika ka hanao valeur de référence ka afaka 20 taona tsy hety mihitsy zany fa lezahanao apetraka amin'izao mandalo amin'izao andraikitra vaovao zany dia hoe mba hisy révision anio périodiquement. Nilaza ny angataka fionana amin'ny tompony andraikitra isana ambaratonga ny eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola indrindra fahaditsiranana araka izany ny tenany manomboka ny herinandro avy izao. Isany hojerena akaiky ihany koa ny fametrahana laminasa hifehezana ny fanondranana ny tsokosoko ny vokatra avy amin'ny arenan-kibon-tany. Anisan'ny engagement teo amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre zany no hoe famerenana ny fanokafana ny exportation na volamena avec toutes les conditions ahafahana baliser an'izay ataontsika hoe kaboraraka sy sous évaluation ny zavatra atao zay ka efa misy pitsopitso no jerena hoe inona le olana ny olona dia tsy fitsiny rapatriement raha tsy nisy tsy rapatriement inona no mety solution ambany ny valeur déclaré inona ny solution zay zany le apetraka ao anatin'le fa efa tsy ho ela rehefa ekenitra zareo ny fepetra rehetra dia tsy maintsy efa hisokatra ihany ny exportation fa tsy maintsy kosa hipetraka izay fepetra rehetra tsy hanokatra an'io mihitsy raha tsy efa sura ny rapatriement sura ny valeur ary traçable amin'ny produit. Raha hatramin'ny fitoana isan-taona ny volamena very noho ny fanondranana ny tsokosoko teto Madagasikara raha iverenana. Roa hatramin'ny telo taona ny fanondranana ara-dalàna hoy ny minisitra. Antony tsy nahazoan'ny firenena tombony tamin'izay ka nampitsanina ny fanondranana nanomboka ny volana septambra 2022. Androany no tontosa teny ampandrinombo ny famindram-pahefana teo amin'ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta. Ny tantana vonjimaika amin'ny ministera sy ny ministra vaovao hisana ny arenan-kibon-tany sy ny loharanokarena stratejika.
Anohy ny fandiniana andrafim-panjariana Antananarivo ary anamafy ny fijerena vahaolana manoloana ny olany azo tany. Ireo no isan'ny lahara-pahamehana araky ny nambaran'ny minisitra vaovao ny fanajariana ny tany tamin'ity androany ity totosa androany ihany koa moa ny famindram-pahefana teo anivon'ity ministera ity miantarandriana. Ny fanohizana sy ny fanatanterahana ny asa miompana amin'ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany no imasona sy ho atao lahara-pahamehana raha ny nambaran'ny ministra vaovao ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany androany nandritra ny fandraisany ny fitantanana. Isan'ny hojerena manokana ny lafy ny fanotofa-tany, ny atany ary ny drafi-panajariana ny tany. Sarotiny malagasy amin'ny tany io amin'ny resaka fandovana, amin'ny resaka fivarotana tany, amin'ny resaka mikasikasika an'izany izahantsika mba ho tsaraina ny fomba fiasa zay rehetra miodikodina amin'izay resaka fananantany zay satria be deaibe ny olana dia ho izahantsika ho jerena ny vahaolana rehetra monja ta hoe miato tanteraka ny fanotofana tany miteraka problème be izy io satria anisany nahatonga saika divi-janaro izy ato eny tsy nahatondra drano matsiravina Anatananarivo sy manodidina tamin'iny Batsiray iny nandeha ataoko hoe nandeha anjambany ngambany le fanotofana dia lasa tsy misy toerana andehanan'ny rantsony io tantara io efa ela hatramin'ny foronan'ity Antananarivo ity ka vao misy orana be dia rano be dia tokony misy fandaminana sy étude tsy kritika na metsy ny tany aloha tsika tsy zany no asantsika eto fa mijery hoe inona no anatsara anazy bebe kokoa. No ny maty eto Madagasikara ny ministra teo aloha Andriany Anarivelo Ajo ny solotoerana azy nandritra ny famindram-pitantanana androany ny ministry ny fizahantany Randriamandrantò Joël. Iny tsisy zavatra fenina fa io dian'ny ministra Andriany Anarivelo any ivelany io efa nomaniny efa elaela. Zany hoe efa programa efa voamana efa ela no mahatonga azy teo koa fa tsisy hoe zavatra hoe tapitapoka io efa mambola io efa voamana. Sahoana zany ny asa tsy vita hoe ny olona ny tsara ny olona ny tokony tsara an'izany fa tsy izahay. Ny olona mahita hoe nahavita ve ministera ny ministre ny aménagement territoire teo aloha sa tsy nahavita dia ny olona ny tsara ny taninana an'izany fa tsy izahay no andeha hoe zay nahavita na ohatrinao izay tsy nahavita. Ny olona ny tokony tsara an'izay. Tsy ahivina tetika asa maro no efa miroso tato anatin'ny taona maro mikasika ny fanajariana ny tany izay isan'izany PIA na ny programme d'assainissement d'Antananarivo sy ny produire na ny projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo izay miompana amin'ny drafi-panajariana ny tany fanavaozana ireo lakan-drano lehibe toy ny canal C3 sy andrian-tany sy ny maro hafa. Etsekilan'izay nanamafy ny fanapa-kevitry ny antoko MMM antalen'ny kabinetra teo aloha raha nanontaniany mpanao gazety mikasika ny fahitana ny fiovan'ny gouvernemanta sy ny fomba fijeriny antoko amin'izao. Tsy miala amin'ny fanambaran'ny malagasy miara-miainga iny izahay ary ao anaty malagasy miara-miainga misy le atao hoe discipline de parti. Dikan'izay zany rehefa nandinika sy nijery dia hoe tsaratsara aloha no miataka dia alao ataon'le mahay no izay le izy fa efa hita zany fa misy fepetra tsy afahan'ny malagasy miara-miainga mandray anjara ao anatin'le gouvernemanta. Le fepetraka ngambany tsy hitako hoe tsy ho lazaiko eto fa io tsy fanapahan-kevitry ny ministra rery fa fanapahan-kevitry ny bureau politique rehetrarehetra mahatonga ny fanapahan-kevitry malagasy miara-miainga angeny anisany nanangana ny fanjakana io. Ny dikan'izay zany zay mbola manana ny député anay zay IRD zay zany dia efa tsy afahana misaraka aminy. Zay tsy manao mihitsy ihany dia ho any amin'ny mpanoa raha fa tsisy an'izany mihitsy. Mbola miaraka satria ny malagasy miara-miainga nanangana an'io. Fa le izy fotsiny hoe aleo miataka aloha fa tsy midika zany hoe andao hisaraka dia andao hiady. Tsy izay mihitsy le izy. Tahaka mahazatra anaraka dokavatra isika mialoha ny dirantsika ny tapany faharoa amin'ny vaovao rehefa avy eo ary. Om 60 laissez! Om 60 laisse Bernard! Om 60 laissez! Marco!
balika Homme 60 jiro antona telo lehibe jiro entanana ray mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 700 ariary monja isan'andro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo balika mamiratra no aviko Homme 60. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Veneto amin'ny fampalalambavao isika dia laharam-pamena ho an'ny fitsarana ankehitriny ny famerenan'ny fitokisan'ny vahoaka izany sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny fomba fiasa raha nambara ministry ny fitsarana vaovao entsitra ihany koa ny fampiarana lalàna ho an'ireo izay mini mandika izany Abrahama Randriamanana. Irosona ny fandraisana fepetra mifandray amin'ny lalàna ho an'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitsarana mandinika ny fitsipitondran-tena sy voasarika anatin'ny kolokolo raha nambaran'ny ministry ny fitsarana vaovao. Itoy ny fanakekezan'ny fitsarana ny vahoaka amin'ny fanavoazana ireo foto-drafitrasa sy fitsarana toy ny fametrahana ny fitsarana ambaratonga voalohany sy fonja etsy avaratrano sy any Sainte-Marie raha ny fanazavana. Ataontsika vendony raharaha ny famerenana indray ny fitokisana ny vahoaka amin'ny fitsarana. Izany dia miainga amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fomba fiasa manomboka amin'ny fandraisana ny usager de la justice izay manaraharaha eto amintsika ka hatrany amin'ny fanomezana azy ireo didy mahavaly ny fanontaniana na ny manomeny rariny aza na manazava tsara amin'ny antony nandavana ny fangatahana. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny fotoana tsy dia ela loatra délai raisonnable de jugement. Entitra ny tenako raha sanatria misy fandikan-dalàna ny fitsipitondrana ataon'ny mpitsarana ny mpirakidra raha mitaky ny fitondran-tena mendrika avy any amintsika rehetra izany. Nanamafy ny fisokafan'ny ministeran'ny fitsarana amin'ny fifampiresana ny ministra vaovao manoloana ny fitakiana ataon'ireo sindika samihafa eo anivon'ny ministera mikasika ny raharaha ministra teo aloha efa misy ny fitsarana manokana amin'ny sarina izany raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Raha malala moa zany fa ny olona misahana andraikitra ambony amin'ny fitsarana misy procédure spéciale mikasika an'ireny fa tsy dia aty amin'ny ministeran'ny fitsarana no manao an'izany zavatra zany fa misy rafitra zany no manao an'izany. Raha ohatra ka nisy zany dia tsy avy atao aminay zany manao azy fa misy rafitra hafa zany. Raha afaka ny teny teo moa zany ny secrétaire général ny CSM filakevitra ambony mpitsara dia afaka manamarina aminao fa misy mpitsara voasazy noho ny fandikana ny fitsipika misahana ny fitondran-tena ny code de déontologie zany midika fa hoe afaka mifampikitika zay rehefa misy tsy metika. Tao an'iny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny governemanta teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha Omaly. Niroso tamin'ny fifamindram-pahefana androany mpitahiry ny fitomboka se-panjakana ary ministry ny fitsarana vaovao sy ny ministra mpisolo toerana. Tsy ahivina filohan'ny CES na ny cour électoral spécial nandritra ny tetezamita ny taona 2014 ary lehibe ny fitsiriana teo anivon'ny ministeran'ny fitsarana Andriamatora Koutsa François mialona ny endrena azy ho ministra ankehitriny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mirongana indray ny trangam-balavelona ao amin'ny distrika n'Ambatondrazaka amin'ny izao fotoana izao raha nambaran'ny mpianatra any amin'ny toerana maherin'ny 30 ireo mpianatra avy amin'ny CG sy lycée no voakasika izany farantena. Mahazo vahana ao amin'ny commune Ambanivohitra Andilana Topo distrika n'Ambatondrazaka ankehitriny ny fisian'ny ambalavelona raha nambaran'ireo mponina sy ny tompon'andraikitra ny an-toerana. Ireo ankizy mpianatra amin'ny ankapobeny no voakasika izany toy ny tao amin'ny CG Andilana Topo raha ny fanazavana. Tokony nanangan-tsaina zany zay tamin'ny fito sasany dia tafakatra tsara ny saina. Dia rehefa tafakatra ny saina dia hanao ny hira-pirenena fa nandeha baiko hoe hira-pirenena malagasy. Teo dia nisy zaza nikikika tampoka tany anaty filaharana tany zany nisy ankizy iray. Dia iny dia rehefa ohatran'iny moa dia fombona le zaza
dia mifampitolomana teo dia nampidirina tany anaty salina. Dia raha fa nampidirina tany anaty salina izy dia kanjo nisy nihetsika indray teo tokotany teo, tsy latsaky ny 5 mbola nihetsika teo ny eo ihany. Dia iny moa zany le saina dia efa mazava ho azy fa tsy maintsy tsy vita le hiram-pirenena satria fa nisavoritaka le mpianatra. 9 mban'le taloha zany ny 9 mivoha dia ny 5 nihetsika ny ihany, karazany vaovao ny ihany daholo zany ndre. Malohan'izany, maro amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra no manantona ireo toeram-pivavahana any an-toerana ho fitsaboana ny zanak'izy ireo tratry ny Ambalavelona. Maherin'ny 30 isa ireo ankizy tratry ny ity tranga ity tao anatin'ny andro maro tany an-toerana raha ny fanazavana. Raha ny fitrangan'le aretina aloha amin'ny fahitana izy tamin'ny voalohany dia somary mikikika le ankizy dia miantso vonjy dia rehefa miantso vonjy zany dia tsy tanany olona maro dia lasa manantona miantso anay mpiandry dia manatanteraka izay asa mampiandry anay izay zany zay ankizy. Ary ny zavatra mitsikaritra zany vehivavy avokoa nitratra n'ilay aretina, nitranga dia miara-mihetsika amin'ny fotoana anankiray dia tonga dia feno hikika ny tanàna. Ary zany tena hikika mahatsiravina mihitsy satria feno eran'ity tanàna ity dia misy mikika. Ary manambara zany, manaporofony zany fa vahoaka maro mahita zany zavatra zany eto amin'ity tanàna ity. Dia mikika dia hoentina ty am-piangonana na tanterana asam-pifazana. Ary misy amin'ny atoandro, ary misy koa amin'ny alina izay anatsoina anay mpiandry rehefa misy mitranga any anatin'ny tokantranon'olona any dia mandeha zahay. Mandeha ary betsaka be mihitsy ny asa rehefa amin'ny alina, mitohy amin'ny alina. Ankoatra izay, fepetrana noraisina ho an'ireo sekoly ny fampiatona ireo mpianatra nisehon'ny trangana Ambalavelona. Itsy ankilany, tsy fantatra mazavatra eto ny antony nahatonga ity tranga ity raha ny nambaran'ny tompona andraikitra. Amafisina kosa ny fanentanana sy ny fampiarana ny lalàna manoloana ny lafin'ny fanadiovana sy fidiovana eo anivon'ny tanàna Antananarivo. Araka ny voatra tamin'ny atrikasa izay nitototsain'ny commune mahakasika ny code municipal d'hygiène. Fanampanazavana. Fa ity kosa dia tena notsongaina manokana mihitsy hoe ny resaka ohatra ny fanariana tay any anatin'ny kanal, fanaovana maloto, tsy fanaterana fako eny anivon'ny ataontsika hoe tokony asiana azy, dia izay zany notsongaina. Izy ity dia hitantsika tsara fa salam'izao natao foana ny atao hoe fanentanana. Hatraiza moa no hita kosa le vokany atao anatin'le fanentanana izay. Marina fa tsika gasy tsy maintsy jerevana ihany izay zavatra izay hoe raha misy zavatra ampiarina dia tokony misy zavatra ampiarahana azy na ataontsika hoe mesure d'accompagnement. Efa miezaka ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoan'izao raha milasiny lafiny hoe fanentanana sy izay zavatra izay. Ohatra ray teneniko anareo le resaka hoe pakatay eny anivon'ny fokontany. Raha mijery tsika dia nisy foana io asa io fa tsy nitenenina. Amin'izao fotoan'izao dia afa natao fikambanana hijoro ireny dia ny ataony hoe rafitra fikojana ny tay mba ho rafitra ahafahany miasa mihitsy ary omena fitaovana izy ahafahany manao an'izay mba tsy isiny le fanariana ntsony zany le ataontsika hoe le tay ny anivon'ny kanal. Ohatra ray izay. Lafimavao hafa kosa indray dia nahazo fiofanana avy amin'ny ofisy patry ny fizahantany ao amin'ny faritra Vakinankaratra ireo trano fandraisam-bahiny 12 ao an-toerana ho fampiakarana ny letany ireo mpiseho an-tsehatra no antony izany. Kolo TV Antsirabe. Ho fampandrosoana ny sehatra ny fizahantany eto amin'ny faritra Vakinankaratra dia nisy ny fiofanana izay nomeny ireo trano fandraisam-bahiny eto Antsirabe izay miisa 12. Fiofanana izay nokarakaran'ny ofisy patry ny fizahantany aty an-toerana sy ny FMF na ny Fonds Malagasy de formation professionnelle. Tanjon'izao fiofanana izao ny ampiakatra ny letany tolotra ara-tsakafo omeny ireo mpizahantany tonga eto Vakinankaratra mba hitovy amin'ireo faritra hafa eto Madagasikara. Taranja anaky efatra, misy module anaky efatra zany no ampiofanana amin'ity andiany ity dia ny mahakasika ny cuisine, ny service en étage, ny service en salle ary ny réception. Aoriana izao fiofanana izao dia azo lazaina fa afaka mifaninana tsara amin'ireo faritra hafa ny faritra Vakinankaratra. Hoy ny filohan'ny ofisy patry ny fizahantany aty an-toerana. Nentina ihany koa izao hetsika izao fa piroboroboana ny sehatra ny fizahantany
mba hasarika mpizahatany maro ho tonga eto Antsirabe. Ny tanjona ny office paritra akoatra ny ty fiofanana zay tanterahana ty dia ny mba piroboroboana ny activité touristique rehetra zay vokarina eto anivon'ny faritra mba tonga ny laza ny faritra Vakinankaratra indrindrandrindra ny tanàna Antsirabe hiverina amin'ny lazany teo aloha ka mba ho destination na hoe toerana zay mahavantana ny olona amin'ny na ho an'ny mpizahatany vahiny mba tsy andalo fotsiny eto Antsirabe fa mba andany nuité alina 2 na 3 ary mba toerana ihany koa fanaovan'ny avy any Antananarivo fialan-tsasatra isaky ny farany herinandro. Aritra 3 volana sy tapany fiofanana izay omena ireto mpiantsehatra eto Vakinankaratra ireto ho an'ity andeha voalohany ity. Nanamafy ny traikefa izay efa nananana hoy izy ireo ny fisian'izao fiofanana izao. Ny antony fanana moa zany dia mba hoe hanamafimafy kokoa izay efa traikefa efa hananana dia ihany koa hoe mba hampitombo ny fahalalana izay efa hita ihany koa hatramin'izay. Ilaina ilay izy satria izao mbola misy ny zavatra tsy fantatra dia mba te hafantatra ihany koa. Ny tombotsoa azy moa zany izao dia mahalala hoe izay ny karazana fandrahoana sakafo. Mijanona any Antsirabe isika dia nanamarika ny andro maneran-tany ho an'ireo mpiasa sosialy ihany koa ny faritra Vakinankaratra tamin'ny alalan'ny atrikasa nentina nankalazana izany Kolo TV Antsirabe hatra. Totosa teto faritra Vakinankaratra ny Talata fa 5 ny volana Martsa 2024 lasa teo ny atrikasa izay fanamarihana ny andro maneran-tany ho an'ny travail sociaux na ireo mpiasa miantsehatra eo anivon'ny asa sosialy eny anivon'ireo fiarahamonina. Anisan'ny lohahevitra ny hoentina nandritra izao atrikasa izao ny hoe fanondrenana miaraka. Anisan'ny eo anatin'ny lohahevitra tokoa ny atao hoe construire un nouveau monde satria ny antony dia tsotra hita hoe misy amin'izao fotoana izao ny endrikana fikorontanana sy tsy firindrany ny fiainana eto amin'izao tontolo izao miseho zany amin'ny alalan'ny resaka hoe ireo korontana hita ankehitriny ireo hoe misy ny ady misy ny aretina dia nefa tsy maintsy koa isika miezaka mitady izay ahafahantsika mirindra ao anatin'izany dia itsika rehetra izay afaka mandray anjara indrindra ny tsirairay avy dia tokony amin'ny tanana amin'ny firindrana zany fiarahamonina sy ny fiainantsika izany dia anisan'izany raha teo ny mandrafitra an'izany ny travailleurs sociaux dia manao ny antso ndao hiaraka hanao an'izay fanondrenana miaraka izay construire le nouveau monde. 13 ireo mpiasa sosialy eto Madagasikara nivoaka teo anivon'ireo sekoly ambony. Mbola vitsy amin'izy ireo anefa no miantsehatra eo amin'ny OASIO amin'izao fotoana izao. Andalana ihany koa ny ananganana ny olafitry ny travail sociaux eto Madagasikara raha ny nambalany Filopitarika. Ny fotoana fananganana azy ny fanoratana azy moa dia tsy maintsy ho hita miandalana eo ihany fa ny azo atikisana fotsiny dia hoe atoavitra dia tsy maintsy aheno vaovao isika makasika ny resaka olafitry ny travailleurs sociaux eto Madagasikara. Tsy mila tambony ve ny travailleurs sociaux rehefa tena nanao ny asa ireo travailleurs sociaux vao vita ara ny fiofanana dia misy serment sahala amin'ny asa hafa fianarana hafa atao dia ny tambony tsy misy tambony hoe inona moa ny angatahana fa fotsiny izay travailleurs sociaux dia professionnel donc izahay dia olona manana tokony hanana ny zo mitovy amin'ny rehetra rehefa avy niofana ny anatra. Raha ny atao firenentsika manokana no jairena hoe ny mpandinika sy mpampianatra sosialy iray dia efa tany amin'ny vanim-potoana fanjanahantany sy ireo republikany fanesy dia efa tsy nisy ny fiahiana ara-tsosialy ny vahoaka vonjy-tavanandro avokoa no ataon'ireo mpitondra. Efa simba izay fitaizana resaka sistana izay ny gasy efa hatramin'ny andro fanjanahantany hatramin'ny republika voalohany hatramin'izao tsy misy maharatsy ny tosika fameno sy ny varitsiny sy ny varomora sy ny zay mety moramora rehetra tsy hany ny olana fa hoe reny vonjy-davanandro ary ilainy zany amina fotoana manokana ohatran'izao hoe anaty fahasairanana vokatry ny reny ataontsika hoe rivodoza reny ohatra fa ny tena marina zany programa mandava-taona mandritra ny mandat na mpitondra fanjakana ny fiahim-bahoaka ampiasaina foana moa ilay sosialim-bahoaka fa ohatry ny diso famaritana ihany dia ilay hoe fanampiana no atao hoe sosialim-bahoaka
sosialin'ny vahoaka zany a tena mampivoatra ny fiainana ara-sosialin'ny vahoaka tsirairay ka manala azy ao anaty fantrana dia tsy mitondra fanampiana ho azy isak'izay mahatsiaro fa mahatonga azy ho mpanampy ny tenany mihitsy zany resaka fanabeazana voakasika zany fa politika amin'ny ankapobeny zany a tsy politika vonjy davanandro ny tokony apetraka eto a fa zay ny anianana eny Mahamasina amin'ny fotoana hipetrahana ho mpitondra firenena dia le hiavahoaka amin'ny fotoana rehetra fa tsy hoe amin'ny fotoana ilany manokana tahaka an'izao fotsiny. Miresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Ukraine anjatony ahena olona mony ainy tao amin'ny théâtre de Mariupol izay voadariko abomba amin'ny toy ny fikaroana izay ataon'ny mpamonjona any amin'ny toerana fanadina. Toy ny fanafiana nataon'ny Russie any Ukraine, théâtre de Mariupol indray no nandatsahan'izy ireo bomba. Toerana izay nambara manam-pahefana any Ukraine fa nisy olona narivony, ny ankabeazan'izany zaza sy ankizy avokoa. Antony, isareo toerana ny findramonina manarivony, mahalona ny ady any an-toerana ity théâtre ity. Tsy mbola misy hatreto ny atontanisa vonjomaika mikasika anisan'ireo namony ainy sy naratra. Mitoetra ny fikaroana ataon'ny mpamonjy any an-toerana. Raha ny hita amin'ny zary, goavana ny fahasimbanana azo ity théâtre de Mariupol ity. Nomelohan'ny manam-pahefana Ukrainiana izao fanafiana toy izany Russie izao. Fanahinina izao fanafiana izao izy ireo, raha toa ka nanday izany Russie, ary nanambara fa tsy izy ireo ny ambadika izao fandatsahana bomba izao. Hatramin'ny atombohan'ny ady, tsy mbola misy hatreto ny atontanisa azo resahana noho ny tsy fahazahonany isa mazava. Dia ny maresaka iraisam-pirenena manankatana vaovao amin'ity andro antenankatrano nanaraka izany soava tsara dordoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.